manoloana ny zava-misy mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny izay miteraka lotan-tsaina, tsy filaminana ary indrindra fahafatesana sy fahaverezana olona noho ny antony maro samihafa. Finetraketraka sy fanakorontanana dia mahatsiaro ny fiangonana fa manandraikitra ary indrindra manoloana ny antso nataon'ny filohan'ny fanavaozana dia ny antso ny findona fiangonana kristiana eto Madagasikara ny amin'ny fotoam-bavaka lehibe izay tanterahana rapitso eo am-parivian'Analakely manomboka amin'ny sivy sasany fitonam-bavaka ny firenena ary indrindra ny fanehoana fimbonam-po ihany keo amin'ireo izay niaran'ny fahoriana sy ny herisetra toy izany ka nonona fa tsy hoe any atao izany fa mba hanerana nosy mba hatsapako isika fa itsika iombonana ny fandavana ny herin'ny maizina sy ny fanoherana ny hery maniva rehetra ho an'ny taranaka sy vahoaka amin'ny lafiny rehetra dia izay no antso ary antsona tsika vahoaka kristiana rehetra hoe ao teo tovavy vidorodo amin'izany eo am-parivian'Analakely rapitso amin'ny sivy sasany dia tompany eo mba tsy kerenaka ary amin'ny fiatana ho amin'ny firenentsika.